Vadika eo amin'ny taranja judo tsika zay nanatanteraka ny fiadinana ny tompon-daka ny Madagasikara nanomboka ny asabotsy teo zany ka ny farana tamin'ity androany ity 570 ny isan'ireo mpiatroka judo andray anjara amin'izany fananana izany avy amin'ny ligiparitra 3 azo lazaina ho niakatra ny avy teknika sy ny fikarakarana raha ny zavatra hita tetsy amin'ny kianja mitafy ny Mahamasina amin'izao fotoana izao kosa dia amin'ny amaron'ny fananana zay atao andraisan'ireo kategoria rehetra anjara dia mbola tsy mandeha ny lalao famaranana mbola tafiditra any anatin'ny fanitsanana sy dingan'ny ampahaivadalana sy manasadalana avokoa ny ady amin'izao fotoana izao fa dia ho taterina amintsika amin'ny fotoana manaraka ny vokatra mahakasika ity fiadinana ny tompon-dakan'ny Madagasikara amin'ny taranja judo zay niova endrika tanteraka satria tao anatin'ny atao hoe fampiasana fitaovana raitra na ny fitsarana na ny famoahana ny vaovao rehetra mahakasika ny taranja judo no nanatanterahana izany fiadinana ny tompon-dakan'ny Madagasikara izany.